hivavaka isetoboka. Ry Jesosy Kristy Tompo, mitenena indray ianao. Misaotra raha eo, amen. Dia mbola ao amintsika mandrakariva ny fiadanana avy amin'ilay manitra ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Ny zavatra rehetra azoko atao, nefa tsy dia ary mahasoa avokoa ny zavatra rehetra. Ny zavatra rehetra azoko atao, nefa izaho tsy mety handevozon-javatra na inona na inona. Korintianina voalohany toko 4:12. Tao amin'ny fandarana anankiray Malaika no anarany, dia nanambara ireo mpandray anjara fa ny Kinshasa any amin'ny République démocratique du Congo zany, dia misy mpitandrina, misy pasteur vitsivitsy maromaro manendry zava-pisotro misy alkôla mialohan'ny toriteny. Fantatry ny rehetra zany ary hitany rehetra, ary efa somary lasa fahazarana aza, lasa culture ho isika. Fa na aorian'ny toriteny aza dia mbola mandray ihany ny pasteur ho fanehoana fa vita somatsara ny toriteny. Ny antony andraisany mialohan'ny toriteny hoe dia mba hanana ny assurance bebe kokoa amin'izay hitoriany. Izay no nahatonga anay ho voatery ka eritreritra ny loha-hevitra manokana androany manao hoe ny fisotroana voalanjalanja, consommation avec modération isika, zava-pisotro misy alkôla sy ny finoana kristianina. Zava-pisotro misy alkôla dia miainga amin'ny divay, mandalo amin'ny labiera, mandalo amin'ny liqueur, ny spiritueux, ny apéritif ao isika sy ny digestif. Rehefa amin'ity hoe avec modération dia ilay mifanohatra amin'ilay mamitampina. Misy mpandinika manambara fa taotaovan-doza kokoa ny olona izay mandala amin'ny fisotroana voalanjalanja noho ny olona misotro mamatantatra. Ny antony dia tsotra, bebe kokoa ny fahasahina raisin'ny olona izay misotro avec modération noho ireny olona izay ataontsika hoe mamatantatra ireny. Manompoka very anefa indrisy ilay antsoina hoe maîtrise de soi. Vokany tonga ny loza isan-karazany. Tsy azontsika hoditsita fa nisy olona nisotrosotro niaraka tamin'ny namana, fa rehefa tonga tao an-trano izy dia adinony fa hay tokony mbola hihinana fanafody izy. Naka ilay fanafody izy izay tsy tokony ho raisina fotoana akaiky manakaiky ny sotroana alkôla nodimandry ora vitsivitsy taoriana izay. Tsy azo ditsika hita ihany koa fa rehefa mandray kelikely dia mihevitena mahafeny fifandraisana amin'ny havana sy ny fiarahamonina ary ny fianakaviana, fa be dia be mizaka antsera ny aina, betsaka ny tafitoana noho ny tsy fahafehezana ny teny mandratra ataon'ilay mihevitra fa mahafe ny maîtrise de soi. Ny loza-piarakodia rehetra dia tsy mbola nisy mpitondra fiarakodia no tantanana ka napetraka teo anoloan'ny volant, fa rehefa olona nanontaniana hoe hoentiko ve ny fiara sa hoentinao, dia mamaly izy hoe za mihitsy ara ny tena norma zaoko dia hoentiko ito, nefa ny firitarintana tsy ho tantaraina intsony. Eo amin'ny ara-pitonina dia tsy fahotana vetrany ny fisotroana alkôla. Ny tenin'ny soratra masina dia ahitana teny maromaro vitsivitsy toy ny famahofao fa mazava tsara. Ny afatra hoentiny dia ny sosiny ratsy entin'ny fisotroana zava-mahamamo. Ny anankiray voalohany dia misy fampitandremana ao manoloana ny fahalozana araka ny nambara teo. Ao amin'ny ohabolana toko 4:17, ny faniratsy rano, ohabolana toko 2:2, ny tsy fiheverana ny asan'Andriamanitra, Isaia toko 5:12 sy 12, ny fanaranam-po amin'ny ota, arak'izay voalaza amin'ny Genesis toko 7:13 ka hatramin'ny 5:30. Tsy miafina amintsika izany fa fantatsika loatra. Tantaran'ny Lota. Lota izay nandry niaraka tamin'ny zanandrovavy ary samy niterahany ny zanandrovavy vokatry ny divay. Fa ny hevitra faharoa dia ny divay fanehoana ny voninahitr'Andriamanitra ao anatin'ny fiotazana firoborobon'ny vokatra. Mpitoriteny toko 7:17, ny Salamo 4:4 sy 5:12, ny Amosa toko 7:4, ilay divay ranomboaloboka tafiditra ao amin'ny zava-pisotro andavanandro ny jiosy zany. Ny fandraisana ny fanasan'ny tompo fantatsika loatra, fa ilay endrika tandindon'ny rano Kristy
fady vai mitapitrano azy nosotrotsika manamarika izany kapoaka izany. Fialokalofany marefo ilay rano navadika ody vai taokana fa mariky ny fanatrehany Kristy no antoniny, ary ranom-boaloboka tsy mbola fermenté, ranom-boaloboka tsy mbola niotrika, ranom-boaloboka tsy mbola mandroatra no niarahana amin'ny falitao. Ilay alkôla, ilay jus mafanafana, iverinao mahatsara ny ambiance rehefa miaraka amin'ny faly iny, anadinona ny adi-tsaina koa rehefa misy problème kely. Fa vonjo maika ihany zany fampiserana, ka rehefa miverina ny olana dia mafimafy kokoa aza ny dôzy. Misy singa anankiroa mitondra fahampitehana vokatry ny fisotroana voalanjalanja. Voalohany ny fatra, ny faharoa ny fetra. Ny fatra rehefa mandray ilay antonony dia manomboka miova, eo ilay antsoina hoe norme hoy ny mpisotro. Manomboka miova, manomboka tafiditra any amin'ny aloha ilay alkôla, eo à peu près ilay refy andraisana azy, fa tsy misy tena fatra everina ho voatendry mitombona tsara. Ny tsirairay samy manana ny antsoina hoe voalanjalanja. Sarotra ho an'ny olona tsirairay ny mamaritra ny fatra tena sahaza amin'ny toe-batany. Ny vehivavy anankiray mety afaka maka kanety 3 amin'ny gold blanche, la bière zany ho an'izay tsy mahafantatra. Fa tsy midika zany hoe ny lehilahy zany mahazaka kanety anaky 5, fa misy lehilahy mety kanety anankiray dia efa ao izy. Ilay mamokely, le ravoravo, sasa, sambatsambatra, izany no zavatra tediavin'ny olombelona ao anatin'ilay hoe consommer avec modération. Ahoana ny amaritana ny hoe mamoary ho an'ny tsirairay. Nanao eritreritra kely dia andehantsika hiverina amin'ny fanaon'izao tontolo izao. Misy ilay antsika hoe test d'alcoolémie. Efa mitrango zany any Europa any. Tsy fantatro no amin'izay eto Abidjan zany eto Côte d'Ivoire. Ny test d'alcoolémie arakaraka ny vokatra apetraka aminao ny azahoanao lamandy, ny ahazoana fisintonana ny fahazondalana mitondra fiarakodia na mampiditra famonjana ny fiaranao, na ihany koa mba mifonjy migadra kely. Ny ahafantarana hoe manomboka tsy aotsony ny olona anankiray araka io test d'alcoolémie io dia ny 0,5 g par litre de sang. Zany hoe ny any anatin'ny rahantsika zany tsy tokony mihoatra ny 0,5 g isaky ny litatra ny tahan'ny alcool any anatintsika. Manomboka amin'ny 0,6 g par litre dia manomboka ilay contravention 135 € no lohantsika. Izay raha tombatombanany atao hoe olona manomboka tsy mahafetena intsony raha olombelona. Mbola olombelona izay, fa iverintsika amin'ny maha-kristianina antsika. Ahoana zany ny ahafantarako an'ilay hoe atraizan'ny fetra azoko sotrony, manoloana ilay sitrapon'Andriamanitra. Fa rehefa misy olona milaza sy manambara ny sitrapon'Andriamanitra sy miresadresaka didy dia lazaina fa moralisateur, lazaina fa be fananarana, lazaina fa miseho azy mpino. Aiza ho aiza ny tenin'ny Paoly hoe raha misy manimba ny tempolin'Andriamanitra dia mba hosombana ihany koa izy. Miatrika vesatra roa avana, miatrika vesatra roa ny kristianina izay mbola tafiditra ao anatin'izany fandanjalanjana ny fisotroana alkôla izany. Voalohany, nambara mpitsabo fa misy aretina 200 farafahakeliny mety mahazo mpisotro alkôla. Mety tenany hoe aizavy zany 200 zany, fa nitaova anankiray zany mety misy aretina 7 na 8 afaka voakasika ao anatin'izay. Ny vesatra faharoa dia ilay fanombatombanana. Atraizany nombatombanana ny tena ankasitrahan'Andriamanitra na tsy ankasitrahan'Andriamanitra mba hisoroana ilay ota. Tsy afaka ny anao test d'alcoolémie isaky ny mandray isika. Faharoa ilay fetra, tratry ny fiankinan-doha. Tsy mahatohatra raha vao misy tranga hafahafa na fivoriana fiarahana kely. Tsy mahazo aina raha vao tsy mandray kely. Ny fandrika dia kely eo ny ampiandohana. Tavoahangy ray, kanety ray, vera kely ray, fa mivoatra mitombo io. Rehefa manomboka zatra ilay vatana dia mila manomboka vatsiana bebe kokoa. Rehefa misy fiasan-tsaina moa dia mafimafy ny atrehana, na koa hoe fifaliana ampitomboana ny ambiance dia mandeha matsaka indraindray, matsaka in-3, matsaka in-4 aza. Inona ny ao ambadika izany? Voakasika ilay fifandraisana amin'Andriamanitra, tsy mafana tsy mangatsika. Izay ilay matimaty aleoko ny vavako hoy izy. Miforona ho azy ny antsana. Ny tena finoana riavana dia
tsy miorina amin'ny fitahotra na ny didina ny kapoka miandry raha manao fantikana fa finoana miorina amin'ny fitiavan'i Kristy antsika tsy misy fetra sy ny tena fitiavantsika any Kristy ny fanekena azy ho tompo sy mpamonjy tsy misy kajikajy tsy misy fandrefesana. Andriamanitra tsy manao antery antsika manome fahalalahana izy mamporisika sy manolo-tsaina no ataony raha miteny izy hoe midira amin'ny vavahady ety tsy hitenin'ny kristianina hoe fa maninona no mila voatsiary Andriamanitra fa maninona no atao hoe vavahady ety dia maninona no atao hoe lalana malalaka migodana fa maninona raha mba atao hoe asiana lalana mba hatonontonony. Lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana izay mankany amin'ny fahaverezana mitarika ho any amin'ny fiainana ny tenin'Andriamanitra satria hain'Andriamanitra ny fahalemetsika manoloana ilay ratsy mba tsy ho tafiditra amin'ny fahotana. Mbola mila vaniny ve Andriamanitra raha miteny hoe eto ny zigako dia hita fitsarina ho an'ny fanahinana ireo ianareo ny gazy lacrymogène efa mipoaka mafy be mbola ho eto ny zigako ve? Ny zigako ry havana zaka rehefa tena atao am-pitiavana fa tsy laitra io rehefa tsisy faharisen-dahatra. Tena tia saro-piaro amintsika Andriamanitra ilay Andriamanitra liana te hafantatra hoe azo io anteherana ve manoloana amin'ny velam-pandrika ilay ratsy isika voatahirintsika ve ny fahamasinan'ilay tempolin'Andriamanitra dia ny tenantsika resy lahatra ny famonjeny teo amin'ny azo fijaliana ve isika fa izy efa tiantsika mialohan'ny tiavantsika azy. Inona zany ny atao? Andao hiara-iompo amin'ny Paoly ianao hoe ny zavatra rehetra azoko atao nefa tsy dia ary-maso avokoa ny zavatra rehetra. Ny zavatra rehetra azoko atao nefa zaho tsy mety handevozy ny zavatra na inona na inona. Korintianina voalohany 4:9-12. Amen. Vavakisika. Jesosy aminay tsirairay avy fenoy ny banga aoremo ny finoanay ampijoroa izahay manoloana ny fandrika maro isan-karazany apetraka ilay ratsy eo amin'ny trehanay. Misaotra reo. Amen.